Oaisik. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Oaisik. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika anjary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro zao rabanany koa ny taleny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabanao Frank Ramasson. Mirabanao Sinez ary miraba koa zany ny ropiantsika amin'izao takarivo izao. Ny anokafantsika azy Frank Ramasson 20 febroary eo amin'ny 7 taona eo zao no nisy ony raharahana aminona ny kolonely Ratsimandrava fampatsivana fony tantara ngamba sy afahana mijery no avy. Tokoa zany ary mampalelo moa fa hatramin'izao dia tsy misy rirany mihitsy hoe inona no nahatonga ny famonona ny général Ratsimandrava iny. Resaka politika manko no resahana tamin'ny voalohany hoe betsaka ny olona tsy ataontsika tsy nakatoa an'ilay ataontsika hoe sosialisme izay akaikiny vahoaka miainga amin'ny ataontsika hoe fokon'olona izay saika nampiarina Andriamatoa Tokola Ratsimandrava. Ny zavatra mahavariana dia ny hoe teo zany disadisa amin'ny samy maramila moa zany dia hita zany fa zavatra ataontsika hoe erisetrany faran'le ataontsika hoe ny nahafaty ny Tokola Ratsimandrava. Manaraka zany dia fa hoe tamin'izany fotoana zany olo ny fanadihadiana dia tsy milaza mazava loatra hoe efa tokony nisy ataontsika hoe fanarahana tamin'ny Topokola Berisara sy Topokola Ratsimandrava tamin'io kanefa moa zany rehefa tena ny fanakaiky le daty andro dia ny famonona ny Topokola Ratsimandrava misy zany hoe mbola mifono zany tsy hamaratelo maromaro ary tokony hapotra amin'izay ngamba amin'izao 20 taona taty aoriana satria mbola velona ngaratsiraka mbola velona ny manodidina ny Topokola Ratsimandrava maromaro ary koa zany velona zay malala ny tantarany zavany seho satria raha mahita ny ataontsika hoe amin'izao fotoana izao dia mbola misy ihany zany ro ataontsika alliance zany hoe zay misy amin'ireo fianakaviana zay partie prenante osika tamin'io raharahan'ny procès Ratsimandrava koa zany zay hita maso amin'izao fotoana izao. Ary hitanao rehefa milatsaka misy candidat ilatsaka dia misy any zany hoe entsika sy le hoe fitaratra jerena hoe izy aby reo miaraka reo manao alliance amin'izao 2013 zao mi51 io tana tsara hoe reto niaraka tamin'ny Topokola Ratsimandrava reto niaraka tamin'ny ranina dia mazava ho any Madagasikara ho any malagasy ny sary tsy verina amin'izay fa ny olona mienoa mahalala ny tantara tamin'izany dia mazava ho azy angamba fa mety mahalailay izy mare an'izay. Izay ny amin'iny Frank Ramasson fa voalazanao teo hiatrika ny fifidianantsika zary niteraka resa be zany le hoe fanemorana sy koa le hoe famadihana ny filaharan'ny fifidianana ny filorajiolona moa ny farany herinandro teo tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina reny teny hoe manamafy izy amin'ny mety isin'ny korotana raha ohatra ka tsy araky le hoe solom-bavim-bahoaka mandeha aloha io zany raha ny tantara araky nambarany izy zany tsy nahitana olana ny resaka fifidianana solom-bavim-bahoaka teto amintsika. Ny zavatra fanontaniana petraka amin'izareo zay manahy fa isy korotana izy hoe manao korotana mbola tsy manomboka ny fifidianana dia efa milaza anao fa isy korotana zany hoe efa mikononkonona zany ny sasany hoe mba tsy isy ny fifidianana dia mba mitoly ity tezamita zay zava-misy zay tsy fataona hoe tsika izao fanontaniana koa zay no nandadilady hoe no fifidianana amin'ny 2010 no fifidianana amin'ny 2011 référendum natao dia hoe amin'ny 2011 2013 zany miemotra telo volana le fifidianana dia lasa tabataba lasa polémika eto amin'ny firenena nefa efa taona ianao teo amin'ny toerana tsy no fifidianana mbola fanontaniana mipetraka ihany koa zany Sinez tena hoe bien placé ve reo hoe tena maro toerana ve reo zay milaza hoe teraka korotana io anao an'izao io anefa hatramin'izay vao nanomboka ny tetezamita tsy fifidianana mihitsy ny tondrondreo fa ny communauté internationale nanomboka ny tena iangy aminareo fa dans les 6 mois
atao ny fividiana fa mbola hoe za mbola mana programme za mbola zao mitetika tiako atao niara-tany premier ministre Monjarendiro efa te mivolana otiny efa nisy ny atao hoe Maputo fa tany vao hoe nanomboka hoe mitady lalana fa tsy maintsy misy fividiana tamin'ny fin 2009 zao etc dia maninona ary izay ny mahavarina hoe tateorina vao hoe fividiana io any alana amin'ny crise étape ray mantsio zao ka eto zany de manontany foana amireo zay manenjika foana hoe ny sénite le sénite io anatin'ny article 10 ny feuille de route mazava tsara fa tsy ny filohan'ny république tsy ny filohan'ny tetezamita ny lehibe sénite fa organe indépendant ko maninona no hoe tsy niandra ny filohan'ny tetezamita koa izy fa nanomboka ny ary zavatra fantanina ray maninona amin'ny resaka andriamato Ban Ki-moon satria raha niresaka momban'io satria mbola fantany amipetaka hoe tena niresaka momban'io ve andriamato Andry Rajoelina tsy andriamato Ban Ki-moon hoe tsy tonga de avana nety nanodina ny taratasy hoe ty ny taratasy ny Ban Ki-moon ary ho an'ny olona zay mahay lalàna mahalala tsara zay hoana ny procédure amin'ny firenena mikambana tena taly kabinety ny andriamato Ban Ki-moon ve mamety taratasy sans secrétaire général l'adjoint chargé des affaires politiques indrindra mikasika ny Afrique io no organe io no laray akoatra andriamato Ban Ki-moon afaka miteny Madagasikara ary monsieur Ban Ki-moon aveo mila guerran'ny Mali zavatra nitsangany Syrie zavatra momba jeana de anoratra taratasy aty atsika malagasy fa de rany hoe zay le ataontsika hoe tsika moa zany insulaire de manao karazana hoe zao nolazany zay nge mahatonga anareo diplomate raha nareo RFI anao ankeo meme izy gaga izy hoe fa de aonao tokoa moa zany fa de le madame Béatrice Atalasy le madame Fatou Samoura zany tena tsy manana le procédure zany fa de hoe zay no izy ary tokonao zany hoe reo zay ataontsika hoe manome an'le toerana andriamato Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita tokony mameritseritra ihany hoe sénite ange mahatona na ataontsika hoe foroniny mahato misy cour spécial électoral de fantatsa faratsy fividiana manara-penitra si crédible dia tsy lisy ataontsika zay reconnaissance rapitso avy-rapitso de hito anaty crise post électorale ka azavo tsara aminay malagasy ary ianareo zay miteny teraka korotana io zavatsy io so de nareo no tsy mety no fividianana satria tapitra eo ny privilège tapitra eo ny finanana tapitra eo nataontsika hoe fanodon'ny volam-bahoaka ka de eo zany nataoko hoe tsy misy mpiaritsony nareo rapitso na zay pomban'andriamato Andry Rajoelina raha misy arakaraka tamin'ny fitantanjana ataonareo nandisiny efa taona fanazana zany Franck Lamarchon nany amin'ny firenena lehibe reo nge tsy mba misy andeny seny reo fa ty amin'le firenena afrikana Côte d'Ivoire reto reto nananganana ny karazana vomi riny fa ny any amin'jareo de mifanjakana mihitsy mandray tanana an'le fividianana ka any am'izao nge fa lasa lavitra izy hoe any am'izao olona matso mitondra le fividiana fa tsisy hoe fa alabato any amin'ny aty Afrika alabato mibetsaka ary ny zavatra mahavarina de ny hoe le communauté internationale aloha marina aloha fa hoe mijery akaiky ny zava-misy atentsika izy mijery koa izy ny intérêt nje firenenany lehibe reo ary mbola eto any eo mbola veriko milazay ray larivony eo vazaha mody miaty ny américaine sy ny frantsay de rahita mazava tsara anao zao fa ny frantsay no milaza azamody anao andriamato Marc Ravalomanana tsy to ny américaine miteny mpetra tsara anao andriamato Rajoelina fa za mitsabatsabaka ny sénite ary nareo lahy de tsy tokony ho iaho hitsabaka am'le hoe fanendrena zay olona tolotra ny antokonareo ana Tim Ravalomanana zany ny TGV mba azona an'le hoe fitonina fi neutralité hitanao zany hoe tsy atsy zay nge nolazain'ireo vazaha reo tsy ny afrikana manko tsy henotsika fa ny américaine sy ny frantsay hoe no mitena atsamizony sadeko mangina fa de hoe ho ito zay ataon'ny malagasy anatin'io fa de hoe zavatra tsotra fotsiny hoe izary zay ke mifantana lehibe qui est le Ouattara malgache izy amitoanan'ireo frantsay sy ny américaine ao anatin'izao savovory lazaina hoe momba fividianana de zay mahatonga an'le nini angamba zay mahatonga an'le hoe atovy neutre zay mahatonga ny hoe sénite indépendant fa mety fa mahana ny Ouattara any ko zay ao anatin'izay analyse retraretra na eo ary zay de izy antoanan'ireo entreprise lehibe multinationale ambo candidat maromaro zay no tokony jerena eo amin'ny lafin'izay satria resaka fividiana ataontsika resaka fandaminana ary ny candidat zay atolotra de tsy maintsy mahana envergure internationale ka tsy fantako izay le candidat aloha am'izay fa
tsy maintsy manana zay hoe reconnaissance zay am'izao fotoana zao ka tokony ngamba afaka tsy navela latsaka izy roa de fa hoe marty mihitsy ny passeport misy tsika gasy any ivelany any fa de mitady olom-baovao tsika. Ndesanao teo manokana le hoe izy mirahalahy mianaka tsy milatsaka fa ihany koa tsy tokony hitsabatsabaka amin'le raharano ny ankolafy rajolona sy ankolafy ravalomanana. Ny fantaniko Frank Ramarsson diny amin'ny hoe raha tsy tonga etsy mihitsy ny filoha aloha Marc Ravalomanana tsy hanolotra candidat ny ankolafy Ravalomanana zany hoe mety isy tsy fahavitriana ifidy zany io tsy hanolotra candidat zareo tsy manana olona ohatrohatr'izay zany ny zahatra mety hipetraka de ahoana ny fandehan'izay Frank Ramarsson zany fa tsy manana olona izy tsy manana olona za koa hoe mampijery koa am'le andansy ny kilany hoe izy ary ny tena manana olona mireto fa zay nataoko hoe mila olona hafa mihitsy ngamba satria eo iny mavony antoko politique ny lehibe any no ijerena fa tsy manao formation am'izao izy mba misongadina ao anatin'ny antokony TGV zany na ny team ka eo iny ny olany satria mino fa misy olo-kafa aloha tokony hoe mahavitage nareo zay fanlatsaka na ndrema toko pero zonavelo zay na ndrema samana tseky fa daholo ngereo fa ny zavatra tsara fatarana fotsiny de ny hoe le fitiavan-tanintrazony angatahany andriamatoa any rajolona aloha hiatra amin'ny tenany sy hiatra amin'ny tena andriamatoa Marc Ravalomanana sy hiatra amin'ireo namany zareo de mizotra ho azy fifidiana fa aza diny zao hoe ny andriamatoa Andry Rajoelina ny namany de milaza hoe maninona nilazaina mamoana tsy niandry amin'ny filohan'ny tetezamita fa mitena toroporo maninona ary saika fainganina le décret amoana le découpage électoral alohan'izy nakany New York sy fait accompli koa zany hoe le izy manko tokony hoe zavatra tokony andeha tsara mandeha tsotra ho azy de asina polémique misy manko filatany hoe politique moramora na anao tiany olona na anao tsy tiany olona ka io no mahitatsika hoe zay candidat milatsaka de eo zany mahitana an'izay hoe paramètre am'izay na lelazainao zay hoe izy hoe ny abstention ohatra tsy manolotra ny ilany ny akanina eo mahitana hoe zay le mesure am'le zavatra zay atao fa mbola averiko etiany ny ataotsika hoe ny logique zao de hoe fifidiana présidentielle nekena hatramin'ny volana août tamin'ny tondasy manino temy février vomteny avadionzay ny baolina de hoe zo satria enao tsy latsaka zay zavatsy zay ny tokony mijerena tsara ao anatin'ny ataotsika hoe ambiance tontolo iaina amin'ny politique tokony hotony fa tsy sinon ataotsika io zony teny frantsay ingrédient foana hoe zao ndray zany ny andriamatoa hoe misy taratasy ty fa zao ny tena zavatra nefa rangy mamafy laingany nefa ran'ny fijeriny olona azy tsy vao miteny ianao zao de nanao démenti le olona concerné ny pitso de io zao diplomate io fa mitena tsy zany fa calendrier ihany io zay rehefa nahazo alala an'izay tany andriamatoa lehibe ny ramatoa Fatoma Sambra ary mbola averiko eto tsy mbola nahita iratany ta le kabinetra ny ONU nde laza hoe zao ny fandehany any Tunisie na ny Egypte ny fandehany Todara fa raha ohatra izy niona taminy tokony tionga zany tokony misy taratasy de zao zany misy boina tsy tokony resahana teo fa aza mitady zavatra hafa fa rehefa tsy lasa le législative hoe ny proposition ary fantatra fa tsy ho lasa tsy anakan'izany mihitsy ny acteur politique teto sy ny afatsy mipomba azy fa aza ilika any amin'ny premier ministre sy madame Béatrice Talande rehetra ao anatin'izay rehetra zay Frank Ramarsson nio fiatraikany zany rehetra zany ao amin'ny fiainam-bahoaka ny lafiny toe-karena amin'ny ankapobeny zay ndreny hoe nateniko anao toa zavatra tsotra angely izy hoe no fifidianantsika de tokony miditra koa zany amin'ny fitantarana amin'ny fiainam-bahoaka isanandro ny fiainan'ny olona zay miaina amin'ny zava-maloto ny olona zao de malaza fa hoe misy bilharzieux zany hoe filazantsika hoe ahoana ohatra tsy zany zava-misy hoe momba ny scolarisation ny mpianatra momba ny ataotsika hoe resaka hoe mipalma zany programme d'alimentation ho an'ny ankizy fahatelo de ny hoe amin'ny fisotro madio ho an'ny olona zany hoe zany de tsy maintsy atao na ny commune zany na ny entina urbaine na rural matsisiny ataotsika hoe aretina mifindra satria zany rehetra zany no tokony hojerena ka tokony mba mihetsiketsika nge ministre ny fahasalam-bahoaka tokony mieritreritra nge reo zay mikasika ny sosialy fa zao de hoe any am'le politika any am'le fifidiana fanalan'andriamatoa Belgique mamaika sy mifanompanan'andriamatoa Béatrice Talande no ataony sasany amin'ny radio zao fa le fiainana andavanandro iainan'ny olona hoe ohatrina mividy ny vary miakatra solika etsetra
dia tsisy miteny anatin'ny fanjakana fa dia mijery fotsiny ary mampalelo moa zany fa dia hoe le fitondrovan'ilay vahoaka madinika mihitsy no toanto tsy rahampitondra amin'izao fitondrona. Isorananao Frank Ramasona teto amin'ny fandarana isika androany. Misaotra anao Sindry. Mandrapitafo amin'ny fotoanantsika manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.